etsika tsy manaiky lembenana GNZ itoram-pitso miantso fanohanana avy amin'ny rehetra. Anteny miram-pirenena lainga ny filazana fanerahan'ireo député rehetra ny fanambaran'ireo député IRD hoy ireo sombavam-baovaka ny firaisan-kina. Emonat OGM mbola andrasana ny fifonana amin'ny Pahibe-Maso. Alakamisy 2 Oktobra 2020 faltafaraka amin'ny andro tombokilasy tombovavy atao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manatitra ny araba ary manasanao anaraka ny antsim-pirim-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny raharam-pirenena avy hatrany malona ny herisetra toy ny fanamborana sy fiazonana tsy ara-dalàna ireo mpanao fihetsiketsehana dia miantso ny manam-pahefana malagasy hanaja ny lalam-panorenana sy ireo sata iraisam-pirenena iarovana ny fanjakana sy ny asin'ny Repoblikan'i Madagasikara ny fanoherana miara-miasa amin'ny mpisolo vava sy ireo solitena ra-pivavahana. Voatery hitondra ny raharaha eo anivon'ny fitsarana iraisam-pirenena indrindra ny voamiara misana ny zon'olombelona amin'ny firenena mikambana sy ny fitsarana iraisam-pirenena momba ny eloka-behivava ny fanoherana raha tsy tanteraka ireo fepetra maro samihafa taky ny lalàna amin'ny fampanajana ny zon'olombelona eto Madagasikara araka ny taratasy misokatra nalefa ny Flora Valomanana marika tany amin'ny Andry Rajoelina amin'ny mahafilohan'ny SADC azy. Fanampanazavana. Maneho ny atezerana malohana ireo fandikan-dalana goavana sy miverimberina mifototra amin'ny tsy fanajana zon'olombelona eto Madagasikara ny fanoherana miara-miasa amin'ireo mpisolo vava sy ireo solitena ra-pivavahana tamin'ny alalan'ny taratasy misokatra mivantana any amin'ny filohan'ny SADC Andry Rajoelina. Hita taratra izany fandikan-dalana izany nandritra ireo hetsika fitakiana ny tranga teto amin'ny firenena. Afena toy ny tsy ambaratelo ny toerana hitazona ireo mpanao hetsika no samborina tsara-drariny ka manakana ny fianakaviana sy ny mpisolo vava tsy ahita azy ireo izany. Eo ihany koa ny fanakanana ny zohiar-tena ary ny voka-dratsy ateraky ny fanararotana ara-batana sy ara-tsaina izay manohitra ny asina maha-olombelona sy ny adidy iraisam-pirenena napetraky ny Repoblikan'i Madagasikara hoy ny fanamafisana. Mifanohitra amin'ny lalam-panorenana malagasy ireo fihetsika ireo. Manameloka ny fisamborana tsy ara-dalàna sy miantoka ny zohiar-tena na ny lalam-panorenana na ny fehezan-dalàna famaizana momba ny eloka-behivava ary ny satany firenena mikambana, ny satany afrikanina momba ny zon'olombelona, ny satany voamerana ranomasimbe indianana ny COI ary ireo fepetra napetraky ny SADC hoy ny fanamariana. Mitaky ny famoahana tsy misy fepetra ireo rehetra voasambotra tsy ara-dalàna sy ny fiantohana ny fiarovana ara-batana sy ara-tsaina ho azy ireo ary ny fanokafana fanadihadiana maleo tena tariny rafitra iraisam-pirenena manana fahefana mba hamantarana ny tompona andraikitra sy tsorohana ny fiverenan'ny fandikan-dalana toy izao ny fanoherana. Ny tsy fanarahana ireo fepetrantitra amin'ny manam-pahefana malagasy araka izany ny fanoherana ny mpisolo vava sy ny solitena ra-pivavahana ny amin'ny tokony hanajana ny lalam-panorenana sy ireo sata sy fentra iraisam-pirenena iarovana ny fanjakana sy ny asin'ny Repoblikan'i Madagasikara. Nahazo dika mitovy tamin'ity taratasy ity moa ny batonier eo anivon'ny olafitry ny mpisolo vava ireo lehibe ny misiona diplomatika eto Madagasikara, ny komisaria ambony misana ny zon'olombelona eo anivon'ny firenena mikambana ary ny voamiera afrikana momba ny zon'olombelona sy ny sekretera jeneraly ny voamiera ny ranomasimbe indianina. Ny tsipaka ny filazana fa fanambarana iombonan'ireo solombavam-bahoaka rehetra eo anivon'ny anteny miram-pirenena irosona amin'ny fanendrena praiministra nataon'ireo maro anisany solombavam-bahoaka avy amin'ny vondrona parlemantera firaisan-kina nanamafy fa ny vahoaka no tohanan'izy ireo fa tsy ny mpitondra. Anamafy ny tolona iarana amin'ny vahoaka ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny firaisan-kina satria tsy fananganana governemanta na fanendrena praiministra anotaky ny vahoaka ankehitriny hoy ny fanazavany mitady bavaony Germaine Omejanary sy Tahiriniana. Tsy tampiambambanina ireo solombavam-bahoaka volomboasary nilaza sy nanamafy fa iroso amin'ny fanendrena praiministra sy fananganana governemanta tamin'ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Efatra amin'ny omaly no nisy ny fiaonana teo amin'ireo samy solombavam-bahoaka saingy tsy nisy evatra tapaka momba ny fanendrena izay praiministra vaovao. Tsy mitovy mantsy ny hevitry ireo samy député. Ny RD maro anisa sady miaradia amin'ny fitondrana mikasa iroso amin'ny fanendrena praiministra. Mitsipaka izany kosa ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana satria mifanipaka amin'ny fitakiam-bahoaka eny an-kianja izany. Nandritra ity fanambarana ity anefa dia nolazainy ireo solombavam-bahoaka IRD fa fanapahan-kevitry ny solombavam-bahoaka rehetra sy ny vondrona parlemantera rehetra eo anivon'ny anteny miram-pirenena ny fanambarana. Ny groupe parlementaire rehetra eto amin'ny anteny miram-pirenena dia miezaka hatrany mitady vahaolana mba hisy ny filaminana sy ny fitonina
eto amin'ny firenena ka niroso tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Mbola mitohy izany satria ny tombotsoa iombonana dia isiny ny fampiainoana sy ny filaminana satria tsy misy mahazo tombony amin'ny korotana. Koa araky ny andininy efa 570 amin'ny lalam-panorenana, ny filohan'ny repoblika no miantoka amin'ny fanelanelana ny fampandehanana ary ara-dalàna sy mitohy ny fahefam-panjakana. Koa noho ny fanajana ny lalàna manan-kery ihany koa araka ny voalazan'ny lalam-panorenana ao amin'ny andininy 750 dia mamaritra fa ny solombavam-bahoaka maro anisa no manolotra ny ho prime ministra. Nefa noho ny toe-java-misy ankehitriny dia nosokafana amin'ny vondrona parlementera hafa izany ho mariky ny fisokafana izay hotohizana hatramin'ny fananganana ny governemanta. Miangavy atsika rehetra herovelona eto amin'ny firenena mba samy handray anjara amin'izany ka iroso amin'ny fanarenana ny firenena. Mitsipaka io fanambarana io avy hatrany ny teo anivo ny vondrona firaisan-kina taoriny ny fanambarana nataon'ireo solombavambahoaka miaraka amin'ny fitondrana. Fanapahan-kevitra ireo député volomboasary izany hoy ny fanamafisana fa tsy fanapahan-kevitra ny arahana. Diso ny filazana fa fanapahan-kevitra ny député rehetra ny fanambarana hoy ny fanamafisana ireo député ny fanoherana. Vahoaka ny anay fa tsy filoham-pirenena ho hiatrany izy ireo. Araka ny fanambarana nataon'ny solombavambahoaka ny manandrina filohan'ny vondrona parlementaire ipara teo izay ansolotena n'ireo vondrona parlementaire niaraka tamin'izareo dia ny teny izy teny am-piandohana fa izahay rehetra solombavambahoaka eto anivony teny miara-pirenena. Izay teboka izay aloha tonga dia lavinay marindrano satria izahay vondrona parlementaire avy amin'ny firaisan-kina dia tsy tao niaraka nanao fanambarana tamin'izareo dikan'izay tsy ny vondrona parlementaire rehetra eto anivony teny miara-pirenena no miresaka. Marina fa nisy ny ady hevitra ikatsaham-bahaolana ivoahana amin'izao krizy izao fa napetrakay ho teboka voalohany tsy azo idivirana ny zo fototra amin'ny fahalalahany fanehoan-kevitra izay hitakinay ny fisokafan'ny kanja ny 13 noho izany tsy pahanay marindrano iny fanambarana iny raha tsy ombonanay hevitra satria raha tsy mivaly izay etaetan'ny mpanao fitakina eny an-dalambe izay dia tsy miombon-kevitra amin'ireo solombavambahoaka miaraka amin'ny vondrona fany amin'ny mahafilohan'ny repoblika araka ny nambarany teo miantoka ny zaty sy zary araka ny voafaritra ny lalam-pandrenana dia ny vahoaka ny masy mandidy amin'izany. Ny fahefan'ny filohan'ny repoblika dia aza donona fa fahefana nampindramo vahoaka ka aminay ny feom-bahoaka ny feon'Andriamanitra ka rehefa ozy ny vahoaka hoe esorina aminao izay nomenanao dia zay zany. Noho izany tsy ny solombavambahoaka ny amaritra ny tiany vahoaka rehetra nampindrana fahefana anay rehetrarehetra atao fa zahay dia miverina any amin'ny vahoaka Andriamanjaka rehefa ozy ny vahoaka hoe ampindramina fahefana anareo dia manaiky zay. Rehefa ozy izy hoe sotominay ny fahefana aminareo dia zay zany. Noho izany lavinay traterina tsara mihitsy fa lavinay iny fanambarana iny tsy resaka hoe fanakorotanana ny atao fa tonga ny fotoana ilan'ny vahoaka ny fidy ny tena solombavambahoaka marina izay tena mitondra ny teniny. Aminay reny tsy mitondra ny tenin'ny vahoaka koa izany dia tsy mety aminay. Soratao. Andrasana ny fivoaram-baovao. Manodidina izay vaovao izay iarahany ny feom-bahoaka ireo rafim-panjakana isan-tsokajiny tsy ho tonga amin'izao korontana izao i Madagasikara. Ao anatin'izao korontana izao anefa mbola misy zatra lalan-dririnina ka tianao hitsin-dalana mifanipaka amin'ny etaetam-bahoaka ihany io ny filoha lefitra avy amin'ny fanoherana io nivon'ny anteny miram-pirenena. Ny tsy fiainona vahoaka ihany anefa no isan'ny fototry ny olana ka miteraka izao krizy izao raha nambara ny solombavambahoaka Randriana Solonyaiko sy teny fanadihadiana. Fahaverezan'ny fahatokisan'ny vahoaka, fitombony fitarainana sy ny korontana, fisarana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka, ireno azo amtinana ny zavamisy eto Madagasikara amin'izao noho ny tsy fianona ny feom-bahoaka. Efa nitaraina, efa niteny, saingy politika natetikasa tsy mifanaraka amin'ny zavamisy iainan'ny olona no natao noho ny tsy fahafantarana ny tena olana sy ny filan'ny fiarahamonina malagasy. Vokany, feno ny kapoaka, tonga ny fihetsiketsehana, zavatra efa nampoizina ary tonga amin'ilay oam-pitenenana hoe ny patsa iray tsy ombivava hoy ny solombavambahoaka sy teny Randriana Solonyaiko. Raha mitady filaminana sy fahamarinana toerana ny mpitondra
dia tsy misy afa-tsy ny famaliana ny etaeta manakoako eny an-kanja. Misy zao problème zao tsy ny henony vahoaka na assemblée na exécutif na ingay rajoela ary tsy diso ary no ny teny miheno ny vahoaka aloha mihavatoro zay mahatonga ny vahoaka mitady hoeno anazy raha mitady apaisement tsika filaminana zavatra atao voalohany aloha neo azo ny zony andeha haneho ny heviny akalalana arovy izy aneo ny heviny akalalana vity zay a henotsika izy inona zavatra takiny reo zay tsika vao mitady solution miaraka am'reo vahoaka reo zay mahatonga amin'ny teny hoe ny fahefana nomeny lalam-panorenana dia avy amin'ny vahoaka rehefa tsy henonao izy dia tsy maintsy io zavatra misy amin'izao tontolo zay ihany ane tsisy solution zany tsisy raha tsisy apaisement tsika tsy hamaholana ao anatiny. Tsy misy fitakiana fanendrena prime ministre eny an-kanja saingy mbola ny itsin-dalana amin'izany no tadiavin'ny sasany ho atao ho zava-doza izany satria mifanipaka amin'ny fiam-bahoaka tsy ny eto Antananarivo ihany mantsy no manao fitakiana fa manerana any Madagasikara adisona ny fisisihana ametraka prime ministre hoy ny fanamafisana. Fefa naheno anao feo vahoaka any mitady baina tsy nisy feo vahoaka any mitady baina manera Madagasikara zao aoka isika anao aprosy vahoaka. Anisan'ny adidy lehibe indrindra ho an'ny mpitondra ny fianona sy ny fandraisana ny etaeta sy ny feon'ny vahoaka. Ny mpitondra mihaino sy mandray fanapahan-kevitra mifanaraka amin'ny etaetany maro ihany no afaka hitazona fitoniana, fatokisana ary firaisan-kina eo amin'ny firenena. Izany no mahadiso ny fanapahan-kevitra ny solombavambahoaka maro anisa anendry prime ministre kanefa tsy araky ny fitakiany malagasy ho iatrany sy teny irendrena solonyaiko. Adisona goavana ho an'ny mpitondra ny mbola mampanantena sy milaza ny olana ara teknika momba ny jiro sy ny rano ampianatra ho enjenery ireo anatin'ny hetsika fitakiana noho izany malala tsara ny zava-misy adio ny mpitondra io teboka iray io ka tsy magaga raha tonga amin'ny fitakiana ho fialan'ny mpitondra ny hetsika ho Gerard Andrialemy Rovasandro ho any teo amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Menjanary sary sy rindran-tsary ny Tahiriniana. Niainga tamin'ny fitakiana jiro sy ny rano ny hetsika fitakiana ny 12 septambra 2024 teo. Tsy nomena malalaka nefa ny fahafana maneho hevitra any ka niakatra ny maripana ho an'ireo mpianatra sy ny vahoaka malagasy izay efa nijaly antaonany maro. Manona izany, mbola miezaka nampandradrisa ny mpitondra fanjakana ka mbola nampanantena sy nilaza ny ara teknika fa tsy niaino ny tena olana sy ny etaetam-bahoaka. Olona nianatra ho enjenera no tadiavina rebirebeny ka tsy mahagaga raha tonga amin'ny fitakiana fialan'ny mpitondra ny hetsika amin'izao fotoana hoy ny mpanao politika sady mpandinika ny raharam-pirenena Gerard Andrialemy Rovasandro. De mpianatra ne razikonozy zanasika io fantatsika ne ny fahaizanao e sika zao miteny hoe ohatran'izao nanaovako azy de hoy izy zalahy hoe angatea izay ne élève ingénieur e fantatry hoe zany électricité zany asimikola zany zavatra resahanao sy zavatra hainareo mpianatra reo de normal izy miteny mba miala kosa anao fa sy mahavoe anenge le olany isika olon-dehibe zany oka ny zavatra resasika am'zanasika reo zavatra azo tanterahana na tianao na sy tianao mpianatra ambony anareo fiteo akada na ataosika hoe sy zarazaro ny fampianarana ta Madagasikara mahay anareo matao tafavoaka code de jeunesse zany ane mahay nahoana moa ny nandrebebenao ny zany ankizy zany satria namenao biberon ta vola kely hoe tiako am'lele biberon sy mila biberon sony ane reny okazava resaka zavatra hafa nitadiavina eny ary izy amin'ny ingénieur anazy zany na mpianatra ambony anazy zany afaka miverifie ny zavatra lazaisika mpanao politika mandaingy sika de fantany mandaingy ty mampiasana fosiny izy mahay mampiasa ny teknolojia zavatra tokotry fantatsika hoe mandreny ane les technologies apelatanan'ireo zanasika reo technologie transformationnelle ny société sika nefa mbola ry de mitena aminazy zany nefa zavatra hoe tena sy miadina resaka.
tsy ny fanendrena praiminisitra ankamiana no amahany olana fa ny fianona ny fitakiana sy ny etaetan'ireo tanora sy ny vahoaka hosahirana ny mpitondra sy izay ho voatendreo rehefa tsy mamaly ny fitakiana ataon'izy ireo ho iatrany ny fanazavana fa zerevo a ny praiminisitra mahavà ny olonan'ireo mpianatrareo a ary ho atokisan'ireo mpianatrareo raha mbola premier ministre anao tantara valamaty satria zao ny lokony akanjo ny misy poapoa na orange nefa mpianatrareo vao miteny le premier ministre defa eo izy amin'ny ao amin'ny clavier de fantatsy ty koa tena mpamahandalitra anakeny tena olany sika zany mieritreritra mbo fahanandalitra reto mpianatra eto c'est le contraire zay mahatonga anazy ny teny filoham-pirenena amboariko zao de mivérifie azy la tsy vita io tokony tsy hevitra ny mpanao politika mametraka ny tena ny oray aman-dreny fa azo ambakaina ireo tanora ireo tanora nianatra no manao fitakiana noho izany fantany zavatra izay lazaina aminy ny filazana na fanazavana ara-teknika ireo olana misy eo amin'ny jiro sy ny rano dia ampy amantarany fa mpandainga ny mpitondra satria ianaran'ireo tanora eny amin'ny anjerimanontolo izany ho iatrany ny fanazavana tsy ny fitanisana olana ara-teknika mihitsy arak'izany no vaolana fa ny fianona sy ny famalina ny etaetan'ireo tanora ho iatrany Gérard Andrialim Rovason. Tato anatin'ny herinandro zao dia indrono namoaka teny mitaiombonana ireo masoivo vahiny fito dia ny masoivon'ny Allemagne, Korea Atsimo, Frantsa, Japon, Royaume-Uni, Suisse ary ny vondrona Européenne. Miantso ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny sina fifampidiniana hitadiavana ny vahaolana ao anatin'ny filamenana ireo teratany vahiny ireo harantsika izay fanambarana izay. Nanamafy ny tokony hanajana ny tanitandalana sy ny zofototra amin'ny fahalalana maneho hevitra sy manatanteraka fivoriana ampilaminana ireo masoivo vahiny fito eto Madagasikara raha namoaka fanambarana faharoa manoloana ny toe-dram-pirenena ankehitriny. Nampatsay ihany koa izy ireo fa ireo zofototra ireo dia tsy azo itoverana amin'ny fiverenana amin'ny fitoniana ara-demokratika ary fototra iorena ny fampandrosoana maritra ka tsahy ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka malagasy. Miantso sy manamafy ny antso amin'ny ankolafikely rehetra itony ary ny fandavana ny herisetra amin'ny endriny rehetra ka mila hiditra amin'ny fifampiresahana ho famahana ny toedra raha misy amin'izao fotoana izao amin'ny fomba milamina ireo masoivo vahiny izay niarana anao soni dia ny masoivon'ny Allemagne, Korea Atsimo, Frantsa, Japon, Royaume-Uni, Suisse ary ny vondrona Européenne. Ratsaivina, vao tsy ela, tsy ampy herinandro akory izay no namoaka fanambarana iombonana toy izao izy ireo niantso amin'ny fitoniana ny fanajana ny zofototra ary ny fametrahana dinika ioarana izao olana diaviny Madagasikara izao. Nanamafy ny fanohanana ny hetsika fitakiana tsy manaiky lembenana ataon'ny tanora ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny firaisan-kina androany raha nanao fanambarana iombonana. Miantso ireo mpikatroka tiako Madagasikara, firaisan-kina ary RMDM rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina izy ireo hiara idina anatevin-darana ny tolona ho fanavotana ny firenena hiara ijoro ho an'ny taranana ka faramandimby raha ny fanamafisana. Fanampanazavana. Feom-bahoaka feon'Andriamanitra, ny vahoaka noho ny fidy anay sy nanome fitokisana anay, fa tsy ny mpitondra. Noho izany, hiaraka amin'ny vahoaka izahay, hoy ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana, lany tamin'ny anarany ny firaisan-kina. Mbola tsy vita ny tolona, ary mbola tsy tratra ny tanjona. Noho izany, eny an-kanja no fotoana rampitso, ho ihany ireo olom-bofidy. Miantso ireo velona rehetra ihany koa izy ireo, hiaraka amin'ny vahoaka manomboka izao, ka tsy hijery, afa-tsy ny tombontsom-bahoaka. Misy ny fandaminana miainga isaky ny fokontany raha ny fanazavana. Ho toy amin'ny fandaminana izay efa napetrakitsika ary ho fanamafisana ny tolona sy ny antso efa natao tamintsika tsirairay avy dia eto izay dia mijoro manatevina manamafy an'izay antso izay. Atsony isika mpanaradia ny antoko-tiky Madagasikara rehetra miaingana amin'ny distim, ny comtim, ny fokotim. Atsony isika mpikambana ao anivon'ny firaisan-kina rehetra ihany koa eny anivon'ny fokontany izay misy atsika tsirairay avy ho tonga anatevin-darana ny tolona izay ho tanterahantsika rapitso zoma. Ny tanjona dia fandresen'ny tolona miaraka amin'ny vahoaka malagasy. Atsona noho izany ihany koa ny antoko-tiky Madagasikara rehetra Antananarivo renivohitra sy ny manodidina na ny Atsimondrano, Avaradrano, ny Ambohidratrimo eny fa nahatra ny afaratsison'ny Betafo dia mamonjy aty daholo tsika ho amin'ny andron'ny rapitso. Aty ny tena fotoana zava-dehibe ho tanterahantsika ny fanaovantsika ny hetsika rapitso fa tsy any amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy ihany. Ka rehefa matsiaro tena timma zany ianao anatin'ny firaisan-kina
dia manatevin-darana ho amin'ny rapitso daholo isika izay rehetrarehetra reto a zay mpitariky reto a dia ho hitanareo enikanja rapitso fa rapitso sika vo tena hiaraka amin'ny organisation atsika par arrondissement sy par district ho an'ny antokotiky Madagasikara zany a ary tsy mijanontsika raha tsy tratra ny tolona zany a zay ho ataontsika eto ihany koa dia amin'ny mahasamy-panohatra eo anivon'ny RMDM dia atsoina ihany koa ny RMDM mba hifanantona amin'ny mpandrindra ny antokotiky Madagasikara rehetra isaky ny boriboritany sy ny district mba hanao feo irayntsika ary hiaraka hanao amin'ny organisation mba hahafahana mandrindra sy mandamina zay tolona iarahantsika amin'ny vahoaka malagasy zay rapitso ny afatra tsisy mihembotra tsika raha tsy tratra ny tanjona dia tafitany tolona misaotra to mazava arak'izany fa efa mitoana amin'ireo vahoaka mitaky ny zony ireo solombavam-bahoaka avy amin'ireo boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra Ambohidratrimo Avaradrano ary ny Atsimondrano sy ny hafa toy ny avy any Vakinankaratra ahitana ny Faratsio Antsirabe ary Antanifotsy Makasika izay indrindra ito rampitso anyhetsika ataon'ny tanora sy ny mpianatra ka tsorany fanambarana nataon'izy ireo ny maraina teo miantso fifanohanana avy amin'ny rehetra ireo tanora amin'ny fanatanterahana izany atsangana ihany koa ny komity mpandrindra ny tolona na ny KMT ireo mpanolotsaina telo mianada izay rafitra molavola ny paikady rehetra irosona amin'ny famaranana ny tolona fanampanazavana eo amin'ny sariny Mathieu Princy Ny atony etsika nataon'ireo Génération Z tamin'ny ity alakamisy 2 septambra ity fiatoana stratégique no iantson'izy ireo izany mba kan'izy ireo hery ahafana mitolona indray rampitso manomboka amin'ny 7 ramaraina. Tsy vita ny tanora irery intsony ny etsika fa mitaky firaisankina ny malagasy rehetra raha ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Rehefa nataon'ny tolona no ireto antony manaraka ireto. Voalohany, ny tsy fanomezan-danja, ny fampianarana, ny faharoa, ny tsy fahalalahana hanehohevitra sy hisitraka amin'ny zo malalaka. Ny fahatelo, ny tsy fisiany jiro sy ny rano, ny tsy fanananasa, ny fanimbazimbahana ny maha-malagasy, ny kolokolo, ny tsy fandripahalemana, ny fahasalamana tsy zarizary, ny fotodrafitrasa tsy ampy, ny fitotongana ny sandam-bola malagasy. Noho ireo antony ireo dia mahatsapa izahay fa mendrika ny hitondrana fanovana tanteraka i Madagasikara. Mba hatokavana amin'izany fanovana tanteraka izany dia ireto avy no dingana tokony andehana antsika malagasy. Voalohany, ny fandravana ny rafitra rehetra izay tsy nahomby ka nampahatra ny malagasy hatramin'izao tsika amin'ny teny izao. Faharoa, ny fananganana rafitra vaovao lavitry ny kolokolo tanteraka, mahaleo tena sy tsy miankin-doha amin'ny vahiny. Fahatelo, ny fitakiana ny fanarenana ifotony, ny fanaraka amin'ny filany malagasy, noho izany dia takiana ny fanovana lalam-panorenana sy ny fanomanana fifidianana madio, mangarahara ary andraisan'ny rehetra anjara. Noho izany, manao antso avo izahay efa nijoro ny tanora nanokatra ny lalana, saingy tsy vitan'ny mpianatra sy ny tanora irery intsony ny tolona. Koa manao antso avo anareo herivelona rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana eto amin'ny Repoblikan'i Madagasikara izahay. Ianareo filoham-piangonana tsy akanavaka, ianareo ray aman-dreny ara-drazana, ianareo sendika na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana, ianareo fiarahamonim-pirenena ary ianareo mpanao politika, isika vahoaka malagasy sy vatovolo ary ianareo tafika malagasy, ao ihany koa ianareo tantsaha izay mandrafitra ny akamaroany malagasy tsy vakovolo. Noho ireo antony ireo dia manao antso avo aminareo izahay mba hidinantsika andalambe rapitso anaporofotsika fa mila fanovana tanteraka i Madagasikara. Mitsangana amin'ny fomba ofisialy ihany koa ny komity mpandrindra ny tolona raha ny nambaran'ireo mpanolotsaina telo mianada Clémence Rarinirina Lilila Farala ary Babara Kotobarso. Ny KMT no mamolavolona ireo paikady amaranana ny tolona. Fanapa-kevitra noraisina tao aorian'ny fifampidinina eto amin'ireo mpiara-mitolona izay ahitana ny Génération Z, ireo mpanakanto sy influenceur tsy manaiky lembenana ary ny syndicat. Rehefa ny fampidinika tamin'ireo namana mpiara-mitolona ny Génération Z
ny influenceur, ny mpanakanto, ny tsy manaiky lembenana, ny syndicat dia nanapa-kevitra fa ho atsangana ny komity mpandrindra ny tolona KMT izay hamolavolany paikady rehetra irsona midingana amaranana izao tolona izao. Ko manomboka eto dia iainga avy aminay ireo ny paikady hitondrantsika ny hetsika ho amin'ny anio aloha dia miato kely isika etonary dia miantso koa izahay anareo eo anivon'ny mpitandro ny filaminana handray andraikitra entitra ampitsahatra ny famonoana sy eriseritra izay ataony ampahany aminareo indrindra ny avy eo amin'ny G6 izay melo inay amin'ny herinay manontolo iaro ny vahoaka sy ny fananany no antom-pisinareo ko miantso anareo homendrika izany andraikitra na metrahany vahoaka anareo izany afatsika manambatra ny hery dia miantso koa ny fikambanana samy hafa rehetra ny mpianatra ny mpanao gazety ny mpahay-lalàna ny mpandraharaha ny hery politika ireo olom-boafidy solombavam-bahoaka be ny tanàna mpanolotsainy tanàna ny ray aman-dreny ara-drazana ny tangalamena ny olobe tompon'agnarandray ny fiarahamonim-pirenena ary indrindra ianareo ray aman-dreny ampanahy mpitondra fivavahana miantso anareo izahay hanatevin-daharana izao komity mpandrindra ny tolona KMT izao. Amin'ny raika ambin'ny folo ratoandro eny Ambojatovo no ifampitona ny rehetra rampitsozoma misy ny lamina ho amin'ny fandrindrana izany isy ny rodobe ataon'ireo tanora ao amin'ny GNZ ny influenceur ny mpanakanto ary ny mpianatra iaingeny Beoririka Antanandro Ankatso Ambatonakanga ary Soarano eny an-tanimbarin'Andriana kosa ny famitona ireo syndicat rehetra misy fandaminana manokana ho an'ireo fikambanana antoko sy vondrona politika isaky ny faritra tsy mijana ny tolona raha tsy miala rajoelina sy ireo mpambotry firenena hoy ny fanamafisana ho an'ny avy any amin'ny lalam-pirenena voalohany arivony mamo imeritsy atosika alakamisy feno arivo votivorona apitatafika sy ny manodidina dia eo amin'ny rond-point Anosy-Zato no fotoana ho an'ny États-Unis sy ny manodidina rehetra dia eo amin'ny rond-point Apasika no fotoana ho an'ny avy any amin'ny lalam-pirenena fahaefatra Mahitsy Anosiala Ambohidratrimo Talatamaty Ivato Ambohibao Ambotry Manjaka Laniera Ambatolampy Mahafotsy Ambomanarina dia eo amin'ny rond-point Akazomanga no fotoana ho an'ny Avaradrano sy ny manodidina Anjozorobe Mangamila Ambohitrolo Mahitsy Talatany Volonondry Ambodrabiby Ambohimangarova Anosy Avaratra Sabotsinamehana Akadikely Lafy Ambotrarahaba Analamahitsy dia eo amin'ny rond-point Andranobevava no fotoana ho an'ny avy any amin'ny lalam-pirenena faharoa Manjakandrina Ambanitsena Anjeva Ambomalaza Ambomangakely Mahazo Ankadidramamy dia eo amin'ny rond-point Ampasapito no fotoana ho an'ny amin'ny lalam-pirenena ho an'ny avy any amin'ny lalam-pirenena fahafito Ambatofotsy Amboanjobe Bongatsara Anjomakely Yavoloha Andoranfotsy Tanjombato Alasora dia eo amin'ny rond-point Anosy no fotoana ho atsika eny amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra dia ho avy ny toromarika avy amin'ireo solombavambahoaka etsy andan'izany tsy nandefa solotena amin'ny fampiatsona nataony any rajoelina androany mpianatra politeknika eto Antananarivo araka ny fanambarany FMPA mpisantoka izay mitona ho solotena ny mpianatra politeknika amin'ny fionana io raha ny fanambarana sy fampafantarana taratasy nataon'izy ireo miomboka-hevitra amin'ny FMPA ihany koa ireo mpianatra ao Barigady Toamasina izay namoaka fanambarana nilaza ihany koa fa tsy nahazo lalana avy amin'ireo mpianatra raha isolona ilaza fa solotena anatrika izany fionana izany tsy manaiky ny fanendrena praiminisitra ary tsy hiditra ao anaty governemantany avy amin'ny fanoherana raha ny fanamafisana ireo mpanolotsaina sokajiana ho mpamadika tanindrazana avy hatrany ireo miditra ao anatin'izany tsy misy fifampiresahana azo atao raha tsy miala amin'ny toerany Andry Rajoelina sy ireo mpambotry firenena nitsokombakomba taminy izay fototry ny olana rehetra ho izy ireo nilaza nametraka fitoriana ireo ambaratonga mpitsarana eto an-toerana ireo mpanolotsaina fa indrindra amin'ny fitsarana ady eloka behivavy na ny cour pénale
international noho ny crime contre l'humanité makany amin'ny famonoana faobe nataon'ny rajoelona sy ireo olona ny raha intoy izao ary ny makasika izay fanambarana izay. Ity ny fampitam-baovao manaraka ho an'ny tolona. Isika dia tsy manaiky fanendrena prime ministre ary tsy hiditra ao anaty gouvernemanta. Izay miditra ao anatin'izany dia sokajitsika ho mpamadika tanin-drazana avy hatrany. Misaotra ireo député sahinjoro sy tsy niray petsapetsa tamin'izany. Mankasitraka azy ireo ihany koa nanentana sy nanao fandaminana anamafisana ny tolona iraisana raha ampitso. Miasa mafy mba ampizarazaratsika toy izay efa nahazatra azy hatramin'izay ireo mpanelitsao sy mpilaza vaovao diso ny fitondrana. Okisika tsy ho voarebireby sy mora andairan'izany fa izay be ny basy. Hita sy voavaky ny fanambarany vondrona iraisam-pirenena momba ny tokony hisian'ny fifanantonana. Tsotra sy mazava ny valiteninay. Tsy misy fifampiresahana azo atao raha tsy miala amin'ny toerany Andriamatoa Andry Rajoelina sy ireo mpambotry firenena ny tsikombakomba taminy izay fototry ny olana rehetra. Noho izany, ametraka fitoriana amin'ireo ambaratonga mpitsarana eto an-toerana izahay fa indrindra any amin'ny fitsarana deloka bevava iraisam-pirenena na ny Cour pénale internationale. Noho ny crime contre l'humanité mankany amin'ny génocide na famonoana olona faobe nataon'ny Rajoelina sy ireo olona ny rainy. Miantso ireo rehetra izay manana porofo, sary, vidéo sy feo ary fijoroana vavolombelona ho fanampin'izay efa nananay. Fanamafisana farany efa miandry antsika ny Ambojatovo ny fanamafisam-peo raitra sy matanjaka ho an'ny rahampitso. Aza tonoina ny mitondra fitaovana samihafa anentanantsika ny tolona eny am-pandehanana toy ny sifflet, sarombolany, bidon jaune, jirona koa, vuvuzela, mégaphone, sora-baventy ary sainam-pirenena sy ny sisa sy ny sisa. Amp'izay ny fandoliana ary toerinay amin'ny herinay manontolo ny herisetra amin'ny endriny samihafa natao tamin'ny mpanao gazety. Rariny sy itsiny no hijoroana ary fahamarinana no hafaty dia aleonay maty fa nijoro toy izay velona fa mitsipozipozy. Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika koa saia mijoro. Raha ny ato androany ny fitakina nataon'ny mpianatra sy tanora teto Antananarivo nafana kosa ny toetra rary nanohy ny hetsika ireo tanora tany Antsiranana, Toliary, Toamasina, Mahajanga, Analanjirofo, nanakoako eran'ny faritra ary namafisina ireo mpianatra sy tanora sy ireo mpitolona anatin'ny GNZ ny fangatana ny fialan'ny Andry Rajoelina. Ny toy hatrany ihany koa ny fampiasan-kely nataon'ny mpitandro ny filaminana nanaparitany ireo mpanao fitsiketsihana. Fanady Adinary. Nilany zavatapaty maneho ny fahafatesany fitondrana Rajoelina ireo tanora sy mpianatra tao Toliary io maraina io. Tao anaty ranomaso no nanohizina izy ireo ny hetsika tamin'ny vatapaty izay nentina izy ireo avy any manday namonjy ny kianjan'ny demokrasia. Nentina namakivaky ny tanàna izany niaraka tamin'ny Kasy Antso mitaky ny fialan'ny Andry Rajoelina. Manome fotoana ireo olombo fidy ihany koa ireo mpianatra natevin-daharana amin'ny toy ny hetsika rahampitso eny amin'ny kianjan'ny demokrasia monjajonina Toliary. Manao antsoavo antsika mpitondra raha miasa ao anaty bureau mpanjakana rehetra mba hampikatoka hampitsahatra tanteraka ny bureau mpanjakana. Ndao nareo hiara-hitolona aminay, ndao tsika hanarana ty taninjazany te eto zay mahasory tena ny GNZ anay eto Toliara, mpianatry université de Toliara dia manao zao fanambarana zao miantsoavo aoka mba hatsahatra re tompoko ny bureau mpanjakana rehetra hijano manomboka ny ndao tsika syndicat monareo tana zahay ndao tsika hiaraka hanarana ty firenena ty, ndao hikaondoha, ndao hiara-hitambatsy hitolona amin'ny mojajono. Hetsika ampilaminana no atao ty ary mizotra ampilaminana sanatsy akory zahay hanakoronta na hamaky reny sisinireny fa tsy tomponantoka amin'ny hoan'izay mana
mamaky zay misisy reny ny mpianatra fa asakasaky zay hamaky anatin'izay ihany ka eto zahay dia mitaky fialan'ny Rajoely tsy misy atakanjo miala Rajoely efa leo anao zahay Madagasikara leo anao zahay tsy mila anao intsony manaprofo androany zao ary miantso manao antsoavo ho anareo izay tombonatoka rehetra any ivelany mba hanery tsisy atakanjo anjinina Rajoely na hiady fahefana. Tanjozy vara marary amitsika etoa io aia rozenany zay tsy mitsanga amitsika etoa de zao manao antsoavo aminareo olomboafidy atoliara eto zahay tanora izahay étudiant izahay mpanjaharaha maro samihafa miantso anareo mba hifanometana aminay amizao tolo mpanafaha ho any tandrazana zao fa indrindra ho any toliara miantso anareo ben'ny tanàna miantso anareo député manome fotoanareo hamaraitsika amin'ny kianjany demokrasia fotoany izao izay ny maha solombavam-bahoaka ny solombavam-bahoaka miheno ny vahoaka ary miharo ny vahoaka matoa tsika mitimidy andalabe manaka an'izao fa tsy linitsika ty raha marary antsika miala sa tsy miala sa tsy miala tsy nanaiky lembenana ihany koa ireo tanora sy mpianatra tao majanga noraraha fa nimpitandro ny filaminana bomba lacrimogène nefa ireo mpianatra université ao ambondrina raha inisy saiky hamonjy ny hetsika ataon'ny tanora eny amin'ny hôtel de ville mitaky ny fialan'ny Rajoely ny ireto mpianatra ireto ary milaza fa mitohy hatrany ny tolony no mafisana izy ireo ihany koa fa tsy nahazo lalana avy amin'izy ireo izay milaza ho solotenan'ny mpianatra hifampiresaka amin'ny filohan'ny pirenena. Mipoaka ny bomba mandadran-dranomaso, mipoaka ny bomba manaparitaka anireo mpianatra, mipoaka ny bomba mandadran-dranomaso manaparitaka ireo mpianatra mandrosany koa mpitandro filaminana raikitra ny torabato niparitaka ny mpianatra voalohany malonga miala ny Rajoely zay malora takine avy aminay zahay hempika ndraiky jala agnatin'ny campus tiatra vidin-draha makitra nefa produit magneran'ny Madagasikara vilomandray mandrenay mijotso jiaby nefa raha ilaigna andavanandro makitra fo isanandro hempika zahay lagniny tondroasa zahay mijaly miala ny Rajoely magnaraka
magnaraka anandra va gouvernement tsy voaholana solution anamby lake raha tsy hainay tonga firenena tompoko anazy ke gouvernement tara zahay tompoko ana tsy tianay ana nanderaka zahay ana tsy miraharah fianarana ozy atao diplôme-ny ato maro etany mboanay ana tsy miasa zahay pertona tsy satria zanakana tsy mianatra eto anako mafaky zanakana ampidinaka eto izy miana zahay kanzonay ko mbola tsy tafaboaka ko mbola tsy mivaholagna anay anako tsy mena ke zahay tsy jano zay keto mila vaketo directionnay hôtel de ville Sara Marie zanatana natao hoe afaka olagna anay eto na tsy afaka hoe faculté zao zany tsy eo anay fô miala eo anao andrajoele empaka zahay maro mitsaho zay mandeha indrindrandrindra hoe zahay président de l'association ono voavidy vola mandeha nakany Antananarivo ekaiky tokoa misy amin'ireo président de l'association vitsivitsy zay lasagnany ambaranay eto mazava tsara tompoko tsy miombon-kevitry tanteraka amin'regny ologno regny zahay fa ny fitakiagna zay ata dia ho tanterahanay hatramin'ny farany tsy navelanitra tao amin'ny faritry ny université kosa ireo mpianatra tao analanjorofo raha nanao fitakiana androany ka teo ivelana izy ireo no naneho hevitra zofeny ny fahafahana maneho hevitra ireo mpianatra izay mitaky ny fanovana ravitra ny université nanao fanambarana fanohanana nietsiky ny tanora kosa ny ray aman-dreny eo an-toerana fanambarana avy amin'ny vondrony mpianatra amin'ny université ny Analanjorovo agronomie gestion droit économie paramédico tourisme ho famalina ny antony ataony ase Dimada izay mpianatra université ny Analanjorovo dia miombompeo tanteraka amin'ny fitakiana rehetra nataony fohy be ny ase Dimada tsy CNZ hatramin'izay ka hatramin'izao noho izany malahelo mafy zay tamin'ny nahafatesany namanay tany Diego ary miondrika ampanajana amin'ny fianakaviana sy ny arahany loza rehetra manameloka ny tsy famelan'ny fitondram-panjakana fahalalana maneho hevitra sy ny taky ny zo fototra mikasika ny rano sy ny jiro manameloka tanteraka ny herin'ny famoretina ataon'ny mpitondra tandrony filaminana amin'ny fitakiana zo ataon'ny tanora sy mponina malagasy rehetra mitaky ny fampitsaharana ary ny fampiororona ara-batana ara-psikolozika atao amin'ny mpianatra eto Analanjorovo ny kolikoly ny fanaovana tsindry azolena eto zay dia manambara fa tsy ekena miditra ao anatin'ny enceinte ny université ny Analanjorovo ny farimbonasany tompona agnarandray rehetra eto Moromanina ny fatara dia manao izao fanambarana sikaiky avo izao noho ny zava-misy eto amin'ny firenena dia raha mahita raha mahilala hatramin'izay nitondrana nyty tany sy ny fanjakany ity dia tsy voatsindrotsony ny fony vahoaka fa mitroatra hitaky ny rariny sy ny hifiny eto anivon'ny firenena hoeti ny fatara dia mikaiky anareo tanora rehetrarehetra atao amin'ny faritra Moromania kehina anareo handray an-tanana ny adidy sy ny andraikitra navotana ny firenena fa lasaka agnaty katerena ny firenena ho ay anareo tanora le génération Z ay anareo fa ny fatarana ny ray aman-dreny ny azo mangana na andefo ny apinga vonina hanohanareo zato isan-jato ary eo andamosinareo raisy ny andraikitra ny tanora havana fa rerika ty firenentsika ty noho ny zava-misy eto anatin'ny faritra Moromania nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ireo tanora mivondrona amin'ny association cité des jeunes Toamasina Toamasina sy ny malagasy tsy vaky volo amin'ny tanoranay sy maha olom-pirenena dia ny association cité des jeunes Toamasina dia manao izao fanambarana izao voalohany izahay dia miondrika mpanajana amin'ireo namana izay lavo namono ny ainy tamin'ny tolona izay natao ary eto izahay dia miaraory amin'ny fianakavian'izy ireo sy mampahery eto ihany koa dia mampahery an'ireo rava fananana rehetra ka eto izahay cité des jeunes dia manohana izay olona rehetra mitaky ny zo fototra maneho hevitra fa manohitra kosa ny fampiadiany samy malagasy
mpiray tanindrazana sy izay mikonkonina hanao izany. Matoky ny fahendrenareo olom-panjakana isasokajiny izahay mba iverenany filaminam-bahoaka. Aty am-pamaranana, Madagasikara dia tanindrazana iaramanana kasamia sika malagasy rehetra mba samy andray andraikitra amin'ny fiarovana sy fampandrosoana azy. Sotrato. Nanamafy moa ireo filohan'ny mpianatra tao Barikadiny Tomasina fa tsy fampiresaka amin'ny filohan'ny pirenena. Raisina ho fahavalim-pirenena sy ny taranaka izay manatrika izany ho ny fanamafisana. Ankoatra io, manome fotoana rampitso zoma hidina an-dalambe. Anamafy ny fitakiana ihany koa ny ao Ambositra. Nanao fanambarana ireo soliteny fa miombon-kevitra amin'ny fitakiana tao manerana ny faritra. Ny génération X, Y, Z eto amin'ny faritra Morimania dia manao zao fanambarana izao. Miaraory amin'ireo tanora namana, mpiaro mitolona izay namoy ainy sy mirary fahasalamana ho an'ireo naratra nandritra ny tolona ho an'ny malagasy ary miompo amin'ireo izay rehetra ravafanana. Izahay dia manohana ary manamafy ny tolona izay efa misy manerana ny nosy, manoloana ny fahatrana lala sy ny fidangany vidim-piaina ary ny olana maro samihafa eto amin'ny firenena. Tsy mahavahaolana na fandravana ny gouvernemanta fa mitaky ny fialan'ny folohandry ny renana velona izahay. Noho izany dia miaso ny tanora rehetra, ny vahoaka ary ianareo mpanao politika sy ny hery velona rehetra misy eto amin'ny faritra mba hanatevin-daharana ny tolona. Koa miaso asika rehetra sy akanavaka amin'ny azoma 3 oktobra 2024 amin'ny 10 ramaraina ao an-tampon-vonany. Haneho firaisan-kina ho fanavotam-pirenena sy ny hoavin'ny taranaka. Ny akanga maro sy vakin'amboa. Leo fitakasilaingany ao Antsiranana ka nanohy ny fitakiana androany. Tsy mijanona ny tolona raha tsy miala irajoelina ho ny fanamafisana. Naneho ny alahelo ihany koa ny fianakavian'ny mpianatra namony ainy vokatry ny tifitra nataon'ireo mpitandro ny filaminana ary mitaky ny fialan'ny filoam-perinasa. Amin'ny anaran'ny vahoaka Antsirana no fandrindrandrindra ny ray aman-dreny jiaby eto Diego. Hitanay ny fijaliana mahazo anareo mpianatra. Hitanay ray aman-dreny ny famonona Ankitrano ny zanakatsika Rivaldo. Tsy aketika zany. Graduel légal assassin. Rentsika nomany tsy vitanizy mamon'olona fa mbola nalay jiaby vola tao anatin'ny banque centrale. Sady assassin no voleur mpangalatra. Maro ny tanora ty tangazana karaha nareo jiaby zao io. Mila mitsangana ny tanora ary jusqu'au bout. Tsy manaiky tsika na iriky dola na iriky aza. Zay vahoaka Antsirana reraka mera le aboa avake ka le olona monina mane aboa karaha zay koa fo reraka zahay zay mpiady koa mijano zay tsaye Naona wani seta na sume na wani hapa. Naona wani seta na sume na wani hapa. Epa chimai te chimai. Mitaky fanovana rafitra ireo mpianatra sy mpanao fitakiana tao Fianaratsoa ka nidina an-dalambe androany. Nitondra ny marary azy ireo ny mpianatra ny UNS ao an-toerana.
Zay zao takony voanarafy eto am-pirenena miala rehefa somavita neo azy zay mpianatra orinasa nilanay fa tsy commission matombo orinasa ivelarany sainay nilainay orinasa ivelomana nilainay fa tsy collision matombo fa mangataka izahay jereo zay tanora jereo zay tanora mamparary anay ny resaka recrutement io mamparary anay mpianatry leonasio malagasy tatsavo koa maninona raha fatoko any a ny volam-panjakana avy eo vokatra ahodina ny vokatry ny tatsaha de miteraka orinasa miteraka asa ho atsika fa ny mpitonga atsika mihitsy zany tena olo vendrany Kanisany zao ny havatra ho anadria matoandry lirina Rajoelina miala sao te izao ianao sady tsy mila protocole zany miala sao te izao ianao ary io tonona io a vo may io hiahamafy satria ny antony de zao raha vo tsy miala ianao a ho hitaneo ny toy any fa na ny vahoaka rehetrarehetra tafianaratsoa raha mety tonga te iaraky aminay ny ato kosa nyetsika teto Antananarivo androany sagnito eo amin'ny rampitso zany raha ny fanamafisana sy ny toromarika samihafa iverineto Antananarivo isika atao anatin'ireto fanadiadiana manaraka ireto ataoriny antsofanerana manoloana ny herisetra nampiarina tamin'ireo mpanao gazety teo am-panatanterana ny asany dia nisy ny fionana teo amin'ny solitenan'ireo mpanao gazety sy ny mpitandro ny filaminana io maraina io tetsy Anosy niaiky ny emonata fa nisy tokoa ny fanararotana sy fandikan-dalàna nataony sasany tamin'ireo mpitandro ny filaminana nampanantena fepetra entitra ho an'ireo tomponantoka ny emonata izay nilaza fa ampita amin'ny lehibe ny fitakina fifonana ampaibe maso nampitandrina ireo mpisandoka ho mpanao gazety ihany koa ny filohany ho lavitry ny mpanao gazety sady niantso ny fiara-miasa entitra ho fiarovana ny ainy mpanao gazety eo am-panatanterahana ny asany Narcisse Karazafy ny aritanjona no mitatitra ny Antsipirim-baovao ataorin'ireo herisetra sesilany nataon'ireo mpitandro ny filaminana tamin'ny mpanao gazety mandrakotra ny etsiky ny tanora teny Akianja dia niaona teto amin'ny Avoria Anosy androany ny solitena ny mpanao gazety notariny Braony ho lavitry ny mpanao gazety sy ny solitena avy amin'ireo mpitandro ny filaminana tsy miaro ireo olona manao adisoana ao aminy mpitandro ny filaminana izay nisoloan'ny emonaty tena misy ny fitsipika mifehy azy ireo ka ampiarina ny fepetra tandrifizany ny aiky ireo mpitandro ny filaminana fa misy tokoa ny fiviliana sy ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny sasany tao amin'izy ireo na ny polisy-pirenena na ireo miaramila fa indrindra ireo zandary nilaza ny andray fepetra entitra amin'ireo nandika lalàna sy mbola mety andika izany ny emonato hiatra ny fanazavana andrasana ihany koa ny fifonana ampaibe maso avy amin'ireo nandika lalàna tafita tany amin'ireo solitenany emonaty zany zao ny fitakiny avy aty amin'ny mpanao gazety momba ilay hoe fanaovana fialantsiny ampaibe maso dia antenainy ny siny izay valin'izay amin'ny fotoana fohy ankoatr'izay a ho hamafisina zany ny fiarovana ny mpanao gazety a manao ny asany eny Akianja ao anatin'ity fihetsiketsehana ity manerana ny faritra io misy ilay fifanarahana fiara-miasa nosony avina tamin'ny taona 2024 teo amin'ny OJM sy ny avy amin'ny mpitandro filaminana sy ny ministeran'ny serasera ministeran'ny fitsarana tao anatin'izay ihany koa dia ho hamafisina indray zany zao hoe hiaraka anaiky zany hoe hanatanteraka an'ireny voalaza ireny mikasika ny hoe fanamafisana ny fiarovana ny mpanao gazety eny Akianja
mandray ny andraiky ny momba izay ny avy amin'ny mpitandro ny filaminana mandray ny andraikitsika ihany koa isika mpanao gazety ny amin'ny hoe fifanetanana ho amin'ny fanarahana ny fenitra sy ireo fepetra fiarovana ny aitsika mpanao gazety teo hoe ampitaindry zareo any amin'ny lehibe any zany satria solotena ihany izy ireo ny tonga teto ny amin'ny hoe fialatsiny ampaibe maso dia ho ampitaina favoray zany le fitakiana zay dia manateny isika hoe isy valany zay anatin'ny fotoana fohy. Mifameno hatrany ny asan'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpanao gazety ka mafisina ny fiara-miasa eo amin'ny rotota mba hitandrona ny ainy ny mpanao gazety ho hiatrany ny fanazavana. Hoe ho amafisina zany le hoe fifaneraserana hoe fifanakalozana vaovao fifampizarana traikefa eo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpanao gazety satria isika voaozona iara-iasa ny mpanao gazety sy ny mpitandro filaminana zany rehetra zany dia ho amin'ny tombontsoan'ny firenena samy amin'ny tombontsoan'ny asany avy dia tsy tsara ny mety hoe isina fifandirana zany dia isy ny fiara-miasa bebe kokoa zany ho amin'ny fitandrovana ny aintsika. Etsy andanin'izay nampitandrina ireo olona misalovana sy misoloko mpanao gazety ny olavitry ny mpanao gazety manimba ny sehatry ny asa fanaova gazety izany ka hoentitra manomboka eto ny fanaraha-maso manao antso amin'ireo mpanao gazety ihany koa ny olavitra mba ho sarotiny amin'ny asa ka hanory ireo misandoka ho mpanao gazety eny Akianja indrindra amin'izao vanim-potoana mafana izao. Mampitandrina ireny olona mitady isolokony ny asan'ny mpanao gazety reny fa andray fepetritsika misy lalana fe zany misy ny fanasaziana misy ihany koa ny eny eo tsika mandray ny fepetra arakaraky ny tranga misy fa isika samy sika eny Akianja koa dia angaviana samy mba ifampijery an'ireny satria izahay moa zany tsy voatery hoe midina eny Akianja misy fotoana ihany anaovana ny asa dia midina eny Akianja fa rehefa le samy eny dia mba isika no fampiaro amin'ny asantsika. Moa efa nametraka n'ilay fitsarana omaly tetsy amin'ny tribonaly dia iny koa zany anisany hoe andrasantsika lanaovantsika suivi izay isorana n'ireo avocat bénévole GNZ izay manampy maimaim-poana ao anatiny hoe fahatotosana mirariny amin'ny tokony ho izy any dingam-pitsarana dia manatentsika hoe manao ny andraikiny ihany koa ny fitsarana. No mafisy ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety moa fanateo aza ny fiaonana tamin'ny Emonaty androany dia mbola takiana sy andrasana farany izay aingana ny fifonana ampaibe maso avy amin'ny G6 sy ny FIGN. Zava-dehibe ny fijoroan'ny mpanao gazety indrindra fa ny olavitra sy ireo fikambanan'ny mpanao gazety manoloana ny tsirariny sy ny herisetra ato amin'ny mpanao gazety amperinasa hoy ny Ilotser. Tsy tokony onona amin'ny fitoriana fotsiny anefa ny mpanao gazety fa mila mametraka vahaolana maharitra mba tsy hiverena ny tranga toy ireny intsony ho hiatrany fanazavana izy ireo. Manana andraikitra lehibe eo amin'ny fiarahamonina indrindra eto amin'ny firenena miatrika krizy ara-sosialy sy politika atoan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao ny asa fanaovan-gazety. Mpitondra hafatra sy mpampita vaovao ny mpanao gazety, manangona sy mandefa vaovao marina, voasedra ary azo itokisana ho an'ny vahoaka. Izany no mahatonga ny mpanao gazety ho loharano fototra ahafantarany olom-pirenena ny zavamisy sy ny fivoarany toedrarà, hoy ny teo anivony ONG Ilotser. Tandindomindoza nefa ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety raha ny zavanisy tatoato fa nososena ny lalàna ny fanitsahan-dalàna efa misy ho an'ny olom-pirenena ny zavamisy, hoy ny fanamafisana. Manana andraikitra amin'ny mahamaso sy sofin'ny vahoaka ny mpanao gazety ka tokony ajaina ny zo omeny lalàna azy ho hiatrany ny fanamafisana. Atra manaina mihitsy rehefa natanterahana ny asa satria maro mpanao gazety no voelingelina amin'izay asan'izay na io eo amin'ny resaka fanajana fitaovana na io eo amin'ny lafiny fanajana ny mahaolona n'ilay mpanao gazety ary indrindrindrindra moa eo amin'ny fanatotoana ny zon'ny olom-pirenena tsirairay avy hisitraka vaovao araka ny tokony izy satria rehefa mandalo fotoan-tsarotra ohatr'izao ny firenena dia anisan'ny singa tokony omena lanja ny fampitam-baovao satria io ny ankinan'ny fiainan'ny olona amin'ny andavanandro. Ka raha ohatra ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ny voatotoana dia tsy vitan'ilay mpanao gazety fotsiny tsy afaka manatanteraka ny asany fa eo indrindrindrindra izay zoan'ny olom-pirenena izay. Zava-dehibe ny fandraisana andraikitry ny olavitra sy ireo fikambanan'ny mpanao gazety amin'ny fametrahana fitoriana. Ankoatr'izay anefa dia tokony hijery vahaolana maharitra ny rehetra toy ny fametrahana lalàna, ametrahana ny asy asa fanaovan-gazety ho hiatrany ONG Ilotser. Efa misy ny dingana fifanantonana amin'ireo manam-pahefana sy mpitandro ny filaminana, efa misy ihany koa ny fitoriana raha tsy diso ka reny rehetrarehetra ireny mety hoe mandalo fotsiny amin'izao fotoana izao fa inona ilay vahaolana maharitra
inona ny lalàna tokony apetrakytsika mazava marina nefa misy ny fepetrapetraky ny lalàna amin'ny fianserasera fa mifantanina mipetraka hoe voaja ve izy ireny miatra ve izy ireny ary indrindra miatra amin'ny fomba tsy mitanila ve reny lalàna ireny ao anatin'ny asa fanaovan-gazety satria izay koa matetika no zavatra tsikaritra hoe na misy aran'ny lalàna misy hiaran'ny lalàna misy tsy hiaran'ny lalàna misy afaka mandeha mihoatra ny lalàna dia reny rehetrarehetra izay zany no mila hoarantsika hoe tsy onona tsontsika amin'ny fanambarana satria matoa voafaritra ao anatin'ny lalàna ny fiarovana ny mpanao gazety dia misy ihany koa zany ny fitorinana ny hetsika tokony atao manaraka ny lalàna rehefa voasembatsemban'izay zoan'ny mpanao gazety eo ampanataterahana ny asa izay marihana fa andraikitra zo voafaritra ny lalam-panondrenana eto Madagasikara. Misy ny fandrindrana sy ny tantsoroka ho an'ireo mpanao gazety izay hiara-ny herisetra eny an-kianja indrindra fa amin'izao toetra ramafana izao ataony ilotsera fa nalahidy amin'ny fahazahoana fitoniana ny asa fanaovan-gazety hisoroka ny fanelezana tsao sy ny vaovao tsy marina ho hiatrany ny ilotsera andry iray manandanja amin'ny demokrasia ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety ho hiatrany ny ilotsera. Lafimbavao afakosa indray mangataka fahazon-dalana ahafahan'ireo tanora any hevitra am-pilaminana eny Ambohijatovo na eny amin'ny kianjany 13 Mey nifondran'ireo mpanakanto androany iray andro ho an'ireo tanora sazovony hitondra fanovana ho an'ny firenena zany ho ireo mpihira hetsika milamina sy manaja lalàna no atao ka mitaky ny ampitsarana ny herisetra ataony mpitandro ny filaminana amin'ireo tanora maneho hevitra izy ireo toy izao ary ny fanadihadiana ataony Narcisse Karazafy miaro tanjona. Mitaky fifampiainona lalindalina kokoa ny toedrara ara-tsosialy sy ara-politika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana ho ireo mpanakanto raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany. Manoloana izany dia mitaky fahazahoan-dalana avy amin'ny fitondrana mba ahafahan'ireo tanora sy ny vahoaka malagasy maneho hevitra am-pilaminana ny fivondronam-be ny mpanakanto malagasy. Atolotra mivantana amin'ny filoam-perinasa ny taratasy fangatahana mba ahazoan'ireo tanora aneho hevitra tsy misy herisetra ho hiatran'ireo mpanakanto. Hanao taratasy zay ara-dalàna any amin'ny tontolona andraikitra mahefa rehetra eto Madagasikara any amin'izao fosa eto Madagasikara mba angataka fotoana zany manokana mba omena lalana ara-dalàna tsara ahafahan'ireo tanora ireo maneho hevitra amin'reto toerana reto ny angatahana zany satria reto toerana reto dia toerana manatantara ao anaty fanehoan-kevitra sy ara-piarahamonina teto Madagasikara nandritra misy ny Madagasikara sy na tena Madagasikara dia Ambohijatovo zany sy ny kianjany 13 Mey reo zany angatahana ho ataonay izay fangatahana izay ataony lafin'ny mpanakanto zany anao an'izay taratasy zay dia manantena anareo tompona andraikitra ara-panjakana sy ao amin'ny fosa fa anome alalana toy ny fiainonareo ny sanganasana hira sy mozika reny nataonareo amponareo tao ny fitiavanareo ny mozika izay nataonay. Ambohijatovo na eny amin'ny kianjany 13 Mey ny toerana manatantara amin'ny fanehoana hevitra sy ady amin'ny demokrasia eto Madagasikara no angatana ho hiatran'ny fanazavana. Tanjona lehibe ny fampitana am-pilaminana ny feon'ny tanora izay feno fahavononana amin'ny fanovana tsara ho an'ny firenena sady mitaky fandraisana andraikitra entitra amin'ny lafiny maro eto amin'ny firenena. Zahay dia mitsangana sy mijoro amin'ny mahita ny zavatra izay mitsangana eny an-kianja. Ny fanehoan-kevitra dia anisan'ny zavatra miadivanao hatramin'izay. Hitindra ny tonga ity andrena tofo mangataka aminao manokana izany. Omeo anay ny force aminao ary sokafy ho an'ireo tanora ireo izay mitovy taona aminao, zandrinao, mety zanakao ho amin'ny ho avy ity firenena ity. Betsaka ny fotoana izay niananao tamin'izay mpanakanto zay. Ary za fotsiny misy fotoana maro izay nifaneraseratsika. Zahay rehetrarehetra ireo mbola hiaraka ny olona rehetra tankasoavana mangatakatsika. Mangataka aminao zay ianao izay tompona andraikitra voalohany eto amin'ity firenena ity. Mangataka izany. Ho tanterahana amin'ny fomba milamina, manaja lalàna sy manaja ny hafa ny fanehoan-kevitra eo anatrehan'ny fisian'ny olon-kafa mety anankirotana dia miantso an'ireo mpitandro ny filaminana mba hiaro ireo tanora ho hiatran'ny fanazavana, miantso ny fanjakana sy ny mpitandro ny filaminana ihany koa ireo mpanakanto mba ampitsahatra ny herisetra. Ena tsy zakako mahita an'ireny tomany reny ena tsy zakako mahita olona ripaka lavo noho hoe aneho hevitra
tampenambava tsy mamita miteny ena zay fotsiny ena ny adivako avelany ny olona iteny liberté d'expression ianao vera miteny tampenambava ohatran'izao ny zavatra tianao tenenina marifo ny olona marary ny volo torotoro nenany zany ny tena tsanganako nenany tsy miditra resaka lalina hoe inona sy inona fa liberté d'expression non violence marary ny ankizy andatsanan'ireny lacrymogène reny tifirina ny olona satria teteny tiany eo mafy ny heviny izy tiamoaka ny marary ao anatiny izy tsy olona ray a fa vahoaka amaro anisany manerany Madagasikara tsy eto Antananarivo fotsiny a Diego-Suarez Toliara Fianarantsoa Antsirabe Tamatave province rehetrarehetra tany Diego be deaibe ny maro ny ripaka Majunga be deaibe tsisy resaka tsisy inona tsisy justice nena droit humain mitsanganako eto maolona mitsanganako eto fandrangitana sy fandikana ny lalàna velona amin'ny fahafahana maneho hevitra ny tsy fiainona ny fitakiana ho hiatran'ny fanamafisana valy hoe raha ohatra tsy manome fanjakana tsara mbola nisy tamin'ny tantaran'ny Madagasikara tsy manome président amiko zany tsy ampy fotsy fa maro ny tena zay amin'ny malagasy maro be mihitsy zany natao hoe adisoana miopapa provocation zany tsy mitondra filaminana zany fandavana tsy manome autorisation zany tsy azo atao ny tena izy atsika ezatsika foana tsy siany fianjanatady satria zao ny hitako a ny blocage io sisa tavela dia entre ny force sy ny manifestant zany hoe isika vahoaka sy nyreo force reo mpitandro filaminana zay mahatonga nyty tonga ty tsy mety vita raha nababoky nangatako hoe ray andro fotsiny dia efa mety vita io mety hitatra raha ohatra tsy manaja an'izay fahendrena zay tsika atsotra ny fangatana ho ekosa ireo créateur de contenu izay manatevin-darana ireo mpanakanto androany azo ny mpitandro ny filaminana tao tsara ny miaro ireo tanora dia tasika afaka miaro tanora ao anatin'le toerana nomeny na kianja tenafolombe zany na kianjana bozabozy dia afaka hoe izy cadrean'ireo tanora maneho hevitra ireo zany hoe tena votoatiny zany any fa fahalalahana maneho hevitra ny tena fangatana miaraka amin'ireo mpanakanto rehetrarehetra ireo izahay moa efa amin'ny mahavahoaka tsotranay dia efa niarany taky tamin'ny niarany teny akianja tamin'ny tanora foana ihany zay andrasana araka izany ny valin'ny fangatahany ireto artista ireto andrasana ihany koa ny toy ny hetsika anomboka rahampitso ny alatsinainy 9 oktobra na ny alarobia 9 oktobra izao moa no andro nangatahany ireo mpanakanto anaovana hetsika fa ny hokevitra ankalalahana tsy misy erisetra ho an'ny tanora sy ho an'ny olom-pirenena malagasy tsy ankanavaka tsy azo ekena ny fidiran'olona vahina ireo milisy mijoro eto amintsika amin'izao etsika fitakiana ataony tanora izao hoe Paul Berros raha sy manana androany manamantso amin'ny foloalindany tena ny joro hiaro ny vahoaka fa efa miditra amina zavatra maloto ny raharaha eto nanamafy moa irosy fa miaraka amin'ny vahoaka ny tenany fanampanazavana tafiditry ny milisy tsy an'ny fanjakana malagasy tafiditra eto amintsika amin'izao hoy irosy raha ny filazan'ny gazety vahiny efa miditra amina zavatra maloto ny raharaha ka iantsony ny tafika ijery sy andray andraikitra malony zany tsy azo ekena ihany koa ny erisetra eto amin'ireo mpanao fitakiana fantatrareo tsara fa nivoaka tamin'ny RFI maly sy androany fa misy milisy mitapedina zay tsy an'ny fanjakana tafiditra ao anatin'ity raharaha ty ary milisy faran'izay miangavy anareo zahay miantso vonjy aminareo zahay mba hijery akaiky sy andray andraikitra satria anareo tandrokalo ny vozona ary efa miditra amina zavatra maloto hidirana firenena hafa ohatr'izany satria maheno zay fa atao vazaha amin'ny lehibe an'ireo milisy reo misy ihany koa moa reto jilamboty kely avy eto amin'ny 4e arrondissement reto reo ndray efa fantatry ny olona ny toetrandreo efa fantatry ny olona izy ireo tsy hiteniny anarany fa mba niteraka sy manana namana sy manana nitaizako to amin'ny 4e arrondissement anjaran'lisany mandray ny andraikitra zay fa miantso anareo miaramila mba andray andraikitra hiaro ny firenena hiaro reto ankizy manao manifestation reto fa tsy mety le fampikasy tanana sy mifamono ary tsy mety le misy olona vahiny miditra ao anatin'izao zavatra mitsanga zao dia manantena anareo andamina ny firenena misaoratako miaraka amin'ny vahoaka ao hoy izy nanamafy
ary manaraka izay fanapa-kevitra sy fangatahany be sy ny maro. Voaraiko ny antsoantso nareo zandy manao fihetsiketsehana manerana ny nosy. Voaraiko ihany koa ny antsoantso ny artiste ary voaraiko ny antso ny syndicat. Ny tenako manokana dia manohana an'izay tapaky ny be sy ny maro. Raha tsy toerana raha hitarika na inona fa fantatrareo tsara ny fomba fieritreretako zay tapaky ny be sy ny maro ao amin'ny 15 kanto nareo artiste rehetra zandry zoky dia manaraka nyzay fanapa-kevitra sy fangatanareo ny tenako. Miantso ny ampiatona ny fanendrena gouvernemanta vaovao mandra-pavita ny fifanarahana iombonany ao amin'ny samy malagasy ny ECOJM, mitaky ny fanajana tanteraka ny lalam-panorenana ny zon'olombelona ary ny fahalalahana maneho hevitra ihany koa ity vovona ny tanora ity. Manolotra vahaolana amin'ny alalan'ny fifampiresana nasionaly izy ireo miaraka amin'ny fandraisana anjara ireo foko 720 ireo mpitondra fivavahana sy ireo antoko politika. Narcisse Karazafy, Niary Tanjona. Tsy tokony hisy fametrahana gouvernemanta vaovao raha tsy misy fifanarahana mazava sy iombonana eo amin'ny samy malagasy ho ny vovonana iombonany tanora malagasy na ny ECOJM tarihan'ny Branco natenaina. Gouvernemanta hifanarahana sy andraisan'ireo tanora manam-pahaizana anjara mivantana mantsy no tanjona. Miantso ny ampitsarana ny herisetra ihany koa ity vovonana tanora ity ary mitaky fanarenana miorina amin'ny marimaritra iraisana sy fampihavanana ho an'ny firenena takin'ny tanora ao anatin'ny ECOJM ny fanajana tanteraka ny lalam-pandrenana ny zon'olombelona ary ny fahalalahana maneho hevitra izay heverin'izy ireo fa tsy voahaja intsony amin'izao fotoana izao. Miantso fifampiresahana andrafetana fifanarahana antsoina hoe convention nationale ny fivonana mialohan'ny fanendrena praiminisitra. Miantso ny famorina ireo solotenan'ireo foko 720 manerana ny Madagasikara, ireo ray aman-dreny ara-drazana ary ireo mpitondra fivavahana sy ireo mpitarika antoko politika. Tanjona ny ananganana fionambe nasionaly ahafahana mamolavola ny fifanarahana na convention izay aterina eny amin'ny anteny meram-pirenena ankatoavina sy osoniavina amin'ny fomba ofisialy. Mila mametraka accord convention malgasy au malgasy. Ao anatin'izay convention malgasy au malgasy zay na malagasy au malagasy dia ireto avy ny loha hevitra mila tanterahana aloha nametrahana an'izany gouvernemanta izany. Loha hevitra voalohany tsy maintsy misy accord ifanarahana mandrafitra ny fametrahana gouvernemanta vaovao. Iarahana amin'ireo olona pidina eny an-dalambe, iarahana amin'ireo tanora victime mpianatra université rehetra izay midina an-dalambe ka efa misy maty. Iarahana amin'ireo vahoaka tonga saina manaraka ireo tanora ireo. Faharoa, famorina ireo fikambanan-drazana avy amin'ny foko 720 rehetra manerana ny nosy, miaraka amin'ireo mpitarika fivavahana na responsable religieuse, miaraka amin'ireo mpitantana antoko politika na fikambanana politika. Izay no vovonana miara mandinika sy andamina n'izao toe-dram-pirenena zao. Rehefa voafaritra amin'ny marimaritra iraisana ny fifanarahana sy ny anjara andraikitra dia hanolo-kevitra ny tanora ny endrena izay ho lehibe ny gouvernemanta ekeny rehetra takin'izy ireo ny hanomezana andraikitra mivantana ireo tanora manam-pahaizana indrindra amin'ny ministera ny angovo sy ny ministera an-drano amin'ny alalan'ireo mpianatra sy mpitolona avy amin'ny université any Vontovorona sy Akatso. Notsindrin'ny ECOJM fa tokony ampandraisana andraikitra mivantana amin'ny fanarenana ny firenena ireo mpandraraha very fananana sy voaroba tao anatin'ny korotana ara-politika amin'ny alalan'ny fanolorana solotena ho minisitry ny varotra. Omena ireo tanora izay mitolona ankehitriny zao aoriana n'io gouvernemanta io, omena ireo tanora mpianatra varam-pianarana amin'ny anjery manontolo rehetra ny quota na anjara brika hitantana ny ministera ny rano sy ny énergie, jiro sy ny rano, satria mba ho fanajana ny aina maro zay latsaka amin'ny tolona nataon'izy ireo teto amin'ny firenena. Ho fitakina izany alefaso ny jiro, alefaso ny rano, satria maninona maro anisan'ny tanora lahy sy vavy eto Madagasikara izay miisa 65%. 65% ny vahoaka malagasy dia tanora avokoa.
ary ny 30% izy io a intellectuel daholo afara-pianarana nefa tsy anasa. Fahenina omena ireo mpandraharaha, ireo manana orinasa may, ireo manana société may, ireo manana tranombarotra voaroba ho an'olona mpandraharaha rehetra no manolotra ny quota ny ho ministra ny varotra. Ankoatra izay miantso ny ampitsarana ny herisetra ataon'ireo mpitandro ny filaminana ny COJM izay nanamafy fa tsy azo ekena ny famonoana ny tanora malagasy. Ao anatin'ny fifanosehana tonga dia hoe anipy grenady na misy olona mitondra zazakely na grenady lacrymogène mafaty ange io rehefa tafiditra na anatin'ny poumon mafaty io ma misy etapany le izy nefa zay izao ny farany nasaky ny mpitandro filaminana tamin'izany afana ny tomobile mpitandro filaminana sanay mitoraka anazy grenady atsipy ny tipahana indray ataonay contre dakainay mitsipika eny am'le mbola tsisy mpitandro filaminana ny tifitra na balakaotro ka hoatsika raha lahy mpitandro filaminana ankehitriny mba tamporizevo ny hafanampo fa mahita remarka ny olona rehetrarehetra olo-pirenena raha ho izao no ataotsika nefa tsika milanjany zany voninahitra ny hoe tandroka miaro ny vozona force de l'ordre miaro ny vahoaka sy ny fananany antsika ndray ve no tsy adiny ny hafanampony vahoaka nefa ny vady amanjanaka atsika vahoaka miaina ao anatin'ny vahoaka ao anatin'ny fijaliana koa miaina miaraka amin'ny vahoaka ao anatin'ny miaran'izany tafaka jiro zany miaina miaraka amin'ny vahoaka mijinjany zany tsy fisindrano zany objectif samy mitovy angentsika io e. Ny fiverenana amin'ny fifampidiniana madio sy fananganana rafitra ifanarahana no any lalàna hiatrehana ny olana lalina iainan'ny firenena amin'izao fotoan'izao hiatra ny COJM izay miantso ny fampihavanana sy ny fanarenana iombonana ho an'i Madagasikara. Be loatra ny elanelana misy amin'ny mpitondra sy ny vahoaka ary miariary ny tsy fanajana ny zonim-piasa izay vao maika ny totongana nandritra ity fitondrana ity. Mijaly sy sahirana tanteraka ny mpiasa malagasy, mora karama sy atao fitaovana fotsiny ho an'ny tombotsoa ny mpandraharaha izay manararaotra ny tsy fisian'ny fepetraradrariny ho an'ny asa ho ny sandika ny miray feo fanadiadiana eo amin'ny sariny ny ari-tanjona. Miziriziry eo amin'ny fahefana ny mpitondra kanefa tsy ekeny vahoaka intsony izany. Tsy manana legitimité politika intsony arak'izany ny mpitondra malagasy ankehitriny eo anatrehany fiarahamonina iraisam-pirenena. Mety hitarika tsindry avy any ivelany izany toy ny fampiatona ny fanohanana arabola sy ara-diplomatika. Tsy anana herijika hiasa ara-dalàna intsony ny governemanta sy ny androm-panjakana eo ambany fahefana ny mpitondra ankehitriny ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Very manko ny fitokisan'ny be sy ny maro sy ny mpanohitra. Noho izany, mila mamaly ny filan'ny vahoaka ny mpitondra ka ametra-pialana satria tsy toteny intsony ho ihany ny syndikan'ireo mpampianatra avy ao amin'ny farim-piadidim-pampianarana Aoboeny. Dia tokony matsapa-tena zany ny mpitondra fanjakana fa tokony miala androjelona zany ka mila olona matahotra zanahary hitondra ty Madagasikara ty. Magnaraka an'izay mila olo tegna tia tanindrazana maro, mila olo lavitra ny kolokolo toy izay le kolokolo be loatra eto amin'ny tany sy firenena ity mandreraka vahoaka malagasy zany. Mila olo tegna anarina nytiky firenena ity, anarina ty Madagasikara ity. Ary mila olo afaka mifandray aminay avy aty amin'ny faritany. Zany rehetra tonga rango zay zany tsy olo tena mifandray mivantana aty amin'ny faritany. Ke eto zany zay zany manao antso avy amin'ny mpitandro filaminana mba andray andraikitra amin'izany rehetra izany. Raha tsy misy fepetra entitra sy fampianoana mivaingana dia tsy azo odivirana fa ilentika bebe kokoa ny firenena ary tsy voafehy izao zava-misy izao ho hiatrany ny fanazavana. Ireo syndika ny mpampianatra tany Bueno na raha itsika teo fa raha atsika izao manaraka izao kosa ny fanazavana nety ny syndika miray feo. Rariny tsy ny fitakian'ny tanora amin'izao fotoan'izao i Lova Sofetra Arinoro, sekretera jeneraly ny syndika miray feo, manoloana ny fitaraina ny tanora sy ny olo-pirenena maro amin'ny fipoahana ara-tsosialy sy ara-piarahamonina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Jerevana amin'ny fotsy miangatra. Raha jerevana amin'ny fotsy miangatra dia izao ny aindamitiana ministra anankiray nge ka raha manam-piasa ray volana. Zay zany le roa le elanelana. Ray zay ny faharoa dia izao ao anatin'ny andro vitsivitsy dia ankalaza ny lahidaty ho an'ny asa mendrika zany amin'izao fotoana izao.
raha ny eto Madagasikara manokana raha ohatra ka voafaritra ao anatin'ny zoro anakevatra natao hoe asa mendrika na dia ndray andreo raha tsy voahaja eto Madagasikara raha tsy resaka amin'resaka hoe zany ny karama mahavelona zany tsika eto Madagasikara nge tena tsy misy zany karama mahavelona zany satria izao raha oharina zao amin'ny karaman'ny ao Maurice eto Madagasikara dia tsy misy afa-tsy $56 fotsiny ihany ny ao Maurice nefa efa $350 mahery dia aiza ho aiza la elanelany dia izay mahatonga anay midradradratra hoe aiza le rariny ara-tsosialy mahakasika ny asa indray atao ny resaka hoe dokam-barotra eto Madagasikara hoe ny mpiasa eto Madagasikara dia matanjaka fa mora dia izay mahatonga ny investisseur tena tonga mitotototo makaty Madagasikara be dia be makaty. No mafisiny fa tsy zarizary ny tontolon'ny asa eto amin'ny firenena, tsy ampy ny karama, tsy voahaja ny lalàna ary tsy misy antokarana sosialy manome fiarovana ny mpiasa, abadona ny tanora ho mora ambakainy sy tsy ho sahitsotra, tsy afaka mieritreritra malalaka sy milaza ny marina. Efatry ny ela ny syndika miray feo no nanao antsoantso saingy tsy nisy ny aino aka izao ny vokany hoy ny faneho-kevitra. Manoloana izany, voninandray anjara amin'ny fihetsiketsehana rehetra ny syndika mba hahafahana manova ny rafitra ifotony ary indrindra mba hiainona sy anajana ny feon'ny mpiasa sy ny olom-pirenena. Handray anjara izay ary ny tanjona ao anatin'ilay izy aloha zany izay le hoe fiovana rafitra. Ny tanjona koa dia izao mba hanana an'izany mpiasa malagasy zany atao hoe asa mendrika, asa en sécurité mialatsiny amin'ny teny frantsay satria ny asa eto Madagasikara dia asa marefo. Mba hienonanay mpiasa rehefa miteny izahay dia aiza le resaka dialogue social satria aminay le dialogue social nge saritsariny fotsiny satria ministera mihitsy mifidy an'izay syndika tiany iresahana. Ministera mifidy an'izay syndika tiano apetraka etsy na tiany apetraka eroa zany izay ny manahirana anay izay no antony tenenanay hoe miara-dalana amin'ny mpitolona izahay ary manohana ny hetsika ataon'ny tanora zany. Izay ny tanjonay mba henozahay mila asa mendrika, mila karama mahavelona ny mpiasa eto Madagasikara ary ho vai daholo ny condition ho an'ireo investisseur ireo mba tsy hanaonao foana zany amin'ny fampiasana vola eto Madagasikara. Miantso ny fiara-mientana ho an'ny fanovana maharitra eto Madagasikara ny syndika miray feo ho hiatra ny fanazavana mba hahafahan'ireo tanora ny mpiasa anana asa mendrika sy karama mahavelona. Manohana ny hetsiky ny tanora mitaky ny zo fototra ny syndicat autonome pour le rassemblement des travailleurs malagasy manameloka tanteraka ny herisetra ny fanakanana ny fahalalana mitendry ny fampiasan-kery ary ny herisetra amin'ny endriny rehetra na avy amin'ny tompon'andraikitra na olon-tsotra ihany koa izy ireo fanadihadiana. Mitaky ny fampitsarana vetra ny herisetra sy ny fanajana ny zo fototra toy ny fahazahoana jiro sy rano, fahalalahana maneho hevitra ary ny ady amin'ny kolikoly. Vonina hiara-iasa amin'ny sehatra rehetra ho fiarovana ny asa sy ny mpiasa eto Madagasikara ny syndicat autonome pour le rassemblement des travailleurs malagasy na ny SARTM araka ny fanambarana nataony androany. Manameloka tanteraka ny fanakanana ny faneho-kevitra malalaka, ny fampiasan-kery ary ny herisetra amin'ny endriny rehetra na avy amin'ny manam-pahefana na avy amin'ny olon-tsotra ny SARTM. Indrindra ho anatin'izao fanamariana ny andro iray isam-pirenena ho an'ny tsy fampiasan-kery izao dia ny 2 Oktobra izany. Anisan'izany ny fisitrahana jiro sy rano izay ankina ny fiainana andavanandro ny mpiasa sy ny orinasa, ny fahafahana maneho hevitra tsy mitahotra ary ny fanafoanana ny kolikoly sy ny kitrano an-trano izay fantatra fa sakana lehibe ho amin'ny fampandrosoana. Nambaran'ity syndika maleo teny ity afavonina hiara-iasa amin'ireo rafitra rehetra ny syndika amin'ny fitadiavana vahaolana maharitra hiarovana ny asa, ny mpiasa ary ny mpampiasa ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Hijoro hatrany ho feon'ny mpiasa sy ny olom-pirenena amin'ny tolona ho an'ny fahamarinana, ny fahalalana ary ny asa mendrika ihany koa. Pejy ny fanatanjahantena kosa indray namoaka ny anaran'ireo ampilalao andrafitra ny bareny Madagasikara hiatrika ny andro fahasivy sy fahafolo hifanitsanana hiady toerana ho an'ny mondial 2022 ny mpanazatra Corentin Martin Saumaly. Maromaro ireo mpilalao teo aloha no tsy tazana ao anaty lisitra efatra ihany ireo mpilalao avy eto an-toerana raha ity lisitra nivoaka ity. Fanampanazavana.
tao amin'ny tamazotra antserasera ny fédérationna malagasy ny baolina kitra omaly no namoany Corentin Martins mpanazatra ny ekipa ampirenena bareny Madagasikara ny anaran'ireo mpilalao hiatrika ny andro fahasivy sy fahafolo amin'ny lalao fifanitsanana hiadin-toerana ho an'ny mondial 2022 ao anatin'ny vondrona izay misy any Madagasikara. Efatra ireo mpilalao avy eto an-toerana nantsoina andrafitra ny ekipa ampirenena amin'ireo 420 nantsoiny. Tsy voantsy kosa Hakim Abdallah, Jean Marcelin, Kenny, Harry Demelan. Nina ho telo ihany koa ireo mpiandry Tsatoby raha efatra izany hatramin'izay, izay misy any Toldo avy amin'ny LGco Plus, Inina avy eo amin'ny AS Marsouin, Harry Dupire avy amin'ny FC Swift Esperange. Ireo vodilarana misy any Trémoulé, Ishan Kari, Andy Pelmar, Tony, Morgan, Ponty, Nicolas Arirado. Misy andry Marco, Mamsou, Couturier, Ryan, Lalaine ary Joanne kosa eo amin'ny irakiraka ary loharana kosa i Tommy, Arnaud, Njiva, Eladari, Warren Kadi, Brian ary Fenoisiny. Larana faharoa maika ny Bare manana isa 40 ary ny Comore eo amin'ny larana fahatelo na azy io 740 ary faefatra Mali isa 20. Mitarika vonjomaika ao anatin'ny vondrona ikosi Ghana manana isa 740. Ratsaifina mbola manana lalao roa ny bareny Madagasikara ataony 9 oktobra ho avy izao ao amin'ny stade Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire ny fionany eo amin'ny Comore. Ny 12 oktobra kosa ao amin'ny stade du 26 mars Bamako ny lalao ifanandrinana amin'ny Mali. Tapitra ny fampalalamba tomboky lasy tombovavy mankasitraka anao tany an-tokantrano tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.